Fampianarana ambony hanomboka handray ny vatsim-pianarany amin'ny alalan'ny karatra elektronika hipoketra ny mpianatra eny amin'ny Universitem-Panjakana ao Fianarantsoa amin'ny herinandro avy izao ny tany jeneraly ministeran'ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra izy ireo no isantatra voalohany ity tetikasa fanamorana ny fandoavana ny vatsim-pianarana ity aorian'ny Fianarantsoa isitraka izany tsy ho ela ihany koa ny mpianatra eny amin'ny politeknika eny Votovorona fandresena eny Manakasina Eric Hanefson. Saika hitana olana toy ny fahatarana foana hatramin'izay ny fizarana ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra any amin'ny anjerimanontolo saika manerana ny nosy. Ahafahana mamaha io olana io sy hanamorana ny fomba fahazon'ny mpianatra io vatsim-pianarana io, izany hoe tsy mila milahatra intsony. Hozaraina karatra elektronika hipoketra izy ireo araka ny fampanantenain'ny filoham-pirenena. Nanatanteraka ny asa araka izany ny teo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana sy fanovana ny atao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ka mpianatra miisa 504 ao amin'ny Universiten'ny Fianarantsoa no hanomboka handray ny vatsim-pianarany amin'ny alalan'ity karatra ity amin'ny herinandro izao ho ny tale jeneralan'ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra. Ao anatin'izany vahindohan-draharaha famorana ny fiainan'ny vahoaka malagasy zany dia anisan'ny zavatra ny ketrehan'ny ministry ny ahitao arakajy mirindra dia fanomezana karatra na ho an'ny zokizokiolo zany na ho an'ny mpianatra na ho an'ireo mpiasa mpanjakana koa. Ny zavatra efa natao zao dia ny fanomezana ny karatra ho an'ny mpianatra ary efa natomboka izany tany Fianarantsoa tamin'ny herinandro lasa teo. Mpianatra 25 000 étudiants tao dia efa natao ny fiaktivevana ny carte satria amin'izany fizarana ny carte zany dia misy dingana samihafa. Ny voalohany aloha dia ny famarinana ny mpianatra izay ataony anay miaraka amin'ny ministera fampianarana ambony, atao miaraka amin'ny posta ary atao koa miaraka amin'ireo université samihafa eto Madagasikara. Rehefa vita ny famarinana ny mpianatra dia atao indray ny hoe activation de carte, zany hoe amin'ilay carte dia asiana ny anaran'ny mpianatra amin'izay nominativa tsara iny carte iny ary rehefa vita iny activation iny dia ampidirina amin'izay ny vola ary afaka misitraka ny vola amin'izay ny mpianatra rehetra. Vitaina amin'ity volana marsa ity avokoa ny vakana mombamomba ny mpianatra rehetra ny anivon'ny université manerana ny nosy izay arahan'ity ministera ity miasa amin'ny ministera amin'ny fampianarana ambony. Mariana fa efa mandray ny karamany amin'ny alalan'ity karatra hipoketra ity ihany koa amin'izao ireo mpiasan'ny université na ny PAT eny amin'ny postra malagasy sy ny banky BOA no ahafahana maka ny vola amin'ny hipoketra.